Anisany tranga izay tena nalaza moa ny fifamaliana nisy teo amin'ny siteny Tinoka ary Gasikara, nefa vita ny fampihavanana eo amin'ny siteny Tinoka ary Gasikara taorian'ny fifamaliana nisy nandritra ny fivoriana. Holazaintsika izany zava-drehetra izany ry tompoko vavy sy tompoko lahy sy ny zavatra nisongadina ary zavatra nalaza indrindra ny vaovao mandalo, fa mialohan'ny hilazantsika izany rehetra izany dia toy ny mahazatra foana ary tsy miova, azadino ny mi-abonné ny chaîne-natsika ary azadino ihany koa ny manao j'aime ny video, azadino koa ny mametraka ny commentaire. Ndeha ary ataontsika izany rehetra izany mialohany hilazantsika ny zava-misy sy ny zavatra nisongadina. Mpanaraka vaovao sy ny mpanaraka ny zava-misy dia tsy misy tsy mahafantatra fa nanomboka tamin'ny iny fifidianana filoham-pirenena iny dia efa nisy fifamaliana ny entre siteny Randrianasolonieko sy Tinoka Roberto. Fa tamin'ny iny fifidianana solombavam-bahoaka iny ihany koa dia tany atoliara ny masony zao tontolo zao satria anisan'ny tena nafana ny fifaninana ny siteny Randrianasolonieko sy Tinoka Roberto. Tsy nisy olona nieritreritra hoe hiavana izy ireo satria tsy misy varavaran-kely azo idirana ny amin'ny izany fihavanana izany. Voavetivety kely ihany koa dia iaraha malala satria anisan'ny tena nalaza fa ny fampiantso totondry i député Tinoka Roberto sy i député siteny ny aliny alarobia 10 Jolay nandritra ny fivoriana nandinihana ny fitsipika anatin'ny antermeram-pirenena. Ny olona mpanara-baovao dia tena liana ary tao nisy nankafy mafy ny tamin'ny iny tranga iny. Ny sasany moa nilaza raha teo hoe tena misy film tsara tokoa avy any Tsimbazaza, raha rina mba ho toy ity foana ny film hoy ireo izay mpanara-baovao sy ireo olona izay tia manalanala ny ao amin'ny tambanjotra. Akory anefa ny horakoraka ny maro sy ny fahaterany ireo olona rehetra fa ny fanoroka i Tinoka Roberto sy siteny Randrianasolonieko talohan'ny fifidianana ny filoha lefitra sy ny bureau maharitra. Nohon' izany dia vita ny fampihavanana eo amin'ny siteny ary Tinoka Roberto sy Gasikara taorian'ny fifamaliana nisy nandritra ny fivoriana. Nandritra ny fifidianana ny filoha lefitry ny antermeram-pirenena ho an'ny faritanin'ny Toliara moa dia nandray fitenenana izy teny ka niantso ny rehetra hifidy any Tinoka izay kandidatokana. Bizo hoy ny iray efitrano ho marika ny fampihavanana. Nanararaotra io fotoana io i Gasikara ampisehoana ny fihavanana sy ny hanadinona ny zava-nisy nandalo nandritra ny ireny savorivory sy fifamaliana ireny. Izay ny zava-nisy teny koa dia mahafaly anay ny mizara izany satria anisan'ny tena zavatra nalaza ary zavatra izay tena niteraka resabe mo ireny tranga izay niseho ireny. Miresaka an'izay siteny Randrianasolonieko zay isika dia tsara ihany koa ny mampahafantatra sy milaza fa siteny no voafidy ho filohan'ny mpanohitra eny amin'ny antermeram-pirenena. Tamin'io fifanorohana nisy teo amin'ny Tinoka Roberto sy siteny Randrianasolonieko moa dia be dia be ny olona naneho ny hevitra ary taony nilaza hoe tena soa fianatra ity ary mendrika alentahaka satria ny tombontsom-pirenena no jerena ary ny fampandrosoana ny firenena no jerena hoy ireo izay maneho ny hevitra. Ny sasany kosa nilaza hoe ireto dia manao vazaha mody miady nefa ny malagasy dia mody mihavana hoy fanehoan-kevitra ny olona sasany raha vantany vao nahita ny fifanorohana nisy teo amin'ny siteny Randrianasolonieko sy Tinoka Roberto. Etsy andanin'izany moa dia nisy nampiatsiahy ny teny izay nataony Ray aman-dreny zoky ara-politika anankiray nilaza ka nanao hoe ao anatin'ny politika dia tsy misy mpinamana mandrakizay ary tsy misy mpifahavalo mandrakizay fa rehefa misy fotoana mitovy ny foto-kevitra na hoe intérêt politika dia tsy maintsy mihavana ary rehefa tsy mifanaraka na hoe tsy mitovy hevitra dia tsy maintsy mifamaly. Izany fanehoan-kevitra n'olona anankiray izay nampiatsiahy ny tenin'ny mpanao politika zoky Ray aman-dreny anankiray tamin'izany fotoana izany rehefa nanamarina ny amin'ny fanaovana politiky izy tamin'izany namoaka izany hevitra izany. Mbola mikasika an'izay antermeram-pirenena izay dia Tokely Justin Ireriany no kandida ho filohan'ny antermeram-pirenena. Nitanterahana tamin'ny tolakandro ny 1 Jolay 2024 ny fifidianana ireo mpikambana ao amin'ny bureau maharitra ny antermeram-pirenena taorian'ny fankatoavan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny fitsipika anatiny mifeny antermeram-pirenena. Raha vantany vao miresaka izany Tokely Justin izany isika dia solombavam-bahoaka voafidy tao Sambava moa ny tenany ary minisitra ny aditany teo aloha. Tsara koa ny mampahafantatra fa taorian'ny fifidianana teny Tsimbazaza dia voafidy
fidy ho filoha levitry ny antermiera ampirenena ny vipanina Antananarivo dia ny solombavambahoaka Augustin Andriamananoro ary ny vipanina Toliara dia solombavambahoaka Tonoka Roberto, vipanina Fianarantsoa dia solombavambahoaka Fomendraza Hengo, fa vipanina Toamasina kosa dia solombavambahoaka Naharimamy Irma, ary ny vipanina Antsiranana kosa dia solombavambahoaka Mamangy Norbert, fa ny vipanina Mahajanga dia solombavambahoaka Soafilira Prinsia. Ny androany zoma 12 Jona 2024 maraina ny fifidianana izay ho filoha vomiera ary ny hariva ny lanonana famaranana ny fivoriana manokana. Izay ny zavatra nisy sy ny zavatra nandalo koa dia ampahafantarina ianareo rehetra ato anatin'ny ity chaîne ity satria anisany zavatra tena ilaina ny fahafantarana izany rehetra izay voalaza izany. Hivadika resaka hafakely indray isika satria anisany vaovao izay tena mahatsiravina mo ity vaovao anankiray ity koa dia zarainay aminareo rehetra mpanaraka an'ity chaîne ity, indrindra ho anareo rehetra izay liam-baovao. Haitrano mahatsiravina tao amin'ny fokontany Tsimajao, commune urbaine Marovoay. Commune urbaine Marovoay ville moa izany district ny Marovoay. Trano 12 tafo nomay tsy misy noraisina ary olona maro no traboina. Izany ny zavatra nandalo tany Marovoay koa dia ampahafantarinay ianareo rehetra satria anisany tena vaovao mahatsiravina izany vaovao izany ary mampahery ireo rehetra izay niharamboina fa izay tokoa moa le fiainana atao ahoana. Ny manaraka izay ho zaraina ihany koa dia mbola toy ny raha tany Avangendrano ny mikasika ny famitsorana any solombavambahoaka Mavitara Silvestre. Vangendrano olona 8 no voasambotra amin'izao noho ny fitakiana ny famitsorana ny solombavambahoaka Mavitara Silvestre. Nentina any Mananjary izy ireo ary no tanana natao andrimaso ao amin'ny gendarmerie ao Mananjary. Izany ny zavantranga any Avangendrano koa dia zarainay ihany koa satria anisany tena raha nafanafana mo iny fitakiana famitsorana ny solombavambahoaka Mavitara Silvestre iny koa dia tsy maintsy zaraina foana ny zavatra mitranga sy ny zavatra misy any Avangendrano. Ahoana mety ho toy ity ary ahoana ny mety hiafarany isika dia manaraka foana dia mizara ihany koa ny zavatra mandalo. Zay koa angamba ny namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia tsy mitsahatra mankasitraka ary tsy mitsahatra mankatelina ianareo rehetra na vita nihagitra ny haino ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Ny tsara indrindra dia ny ianao miabone ny chaîne satria mahatsara ianao miabone ny chaîne izany dia tsy tara amin'ny video rehetra izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy ataony alavany resaka hametrabeloma izahay ody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao ary mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay kinasa. Zay fa veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy ary amin'ny manaraka indray no manao ny metimety. Gaby oye, tsao tsao, veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy, bye bye.